avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tunde vidzo dezo. Fa you met beam now. Antsray, di tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Ny saretiny mandeha alohan'ny omby raha ny fomba fitondranana ny firenena ankehitriny ka mahatonga ny olana samihafa sy ny fahantrany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Nahitana fiakarany ny vidin'ny chocolat eo amin'ny tsena anatiny noho ny fiakarany ny vidin'ny kakao izay akora fototra ampiasaina amin'ny fanamboarana ny chocolat. Raikitra ny famindrana fanafody entina miady amin'ny andiambalala any Libia amin'izao fotoana izao. Mirongatra ny fanafian'ny andiambalala any amin'ny faritra atsimon'ny Libia izay manambana ny tontolo ny fambolena sy ny famokarana any an-toerana. Ny atsiporiandreo no entina amintsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatra ny araba topoko kilasy topoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina fatelobefolo ny volana aprily 2024 izao asaina mpananjana renao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny sarety no mandeha alohan'ny omby raha ny fomba hitondrana ny firenena ankehitriny ka mahatonga ny olana samihafa sy ny fahantrany ny vahoaka malagasy sy mipetraka etsony ny fifampiresahana sy ny tenerana amin'ny fifandraisana fanapahan-kevitra eto amintsika fa ny raha matahora amin'ireo mpitandro ny filaminana no manjaka ka miteraka ireo disadisa mpiara-monina matoa dahatsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika an'izay. Niparitaka tamin'ity herinandro ity tamin'ny fampahalalam-baovao na teto an-toerana na tany ivelany sy tamin'ny tambazotra tserasera fa ifanofoana ny minisitra teo aloha Ajo Andrinanarivelo tamin'ny taona 2024 ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Green Madalande amin'ny fampanofana tany ao Ampasindava Sakaty. Mazava ny didim-panjakana 27227/2019-MHTP ny 7 novambra 2024. Tsy adikevitra ny taratasy fa mbola narahan'ny minisitra teo aloha izay nanao sony izany fanazavana ihany koa ny amin'ny antony nandraisany io fanapahan-kevitra io. Voalazany tamin'izany fa ny taona 2024 ilay orinasa no nahazo ny fahazoan-dalana ampiasa ny tany fa hatramin'ny 2024 tsy nikitika ny tao Ampasindava Sakaty. Tsy fantatra ny antony ary lina ny fanjakana izay nampindramin'ny vahoaka fahefana ahalala io antony tsy nampiasana ny tany io. Nampanatsona araka izany ny tompony andraikitra ity orinasa ity fa tsy tonga mihitsy teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany tamin'izany fotoana. Orinasa Green Madalande izay heverina orinasa lehibe matoa mahavita manofa 17 hektara mandritra ny 10 taona nefa tsy mahalala fomba ka baraingo amin'ny ministera sy ny ministra tompony andraikitra tamin'izany ny amin'ny hoe inona no tsy nampiasana ny tany. Ny orinasa Green Madalande izay fantatra fa ny taona 2024 no nitsangana ary misehatra eo amin'ny fambolekasy sy ny tontolo manodidina an'izany. Eritaona taty aoriana nefa io nyroso tamin'ny fanofanany tany tao Ampasindava Sakaty io. Tranga ihany koa izay nahatonga ny ministera hiantso azy ireo. Tsy namaly ny fiantsona azy ireo anefa ny tompony andraikitra eo anivon'ny Green Madalande. Baraingo mandrakandroany araka izany amin'ny hoe iza ny tompony, iza ny mpampiasa vola ao amin'ity Green Madalande ity. 2024 eny taona tsy nahitana didim-pitsarana manafoana io arrêté no raisina ny 7 novambra 2024 io. Dikan'izay mbola mitoetra ary manankera ny fanafoanana ny fifanarahana. Raha nisy zany didim-pitsarana na fipetrahany raisiny izany amin'ny anaran'ny mangarahara no hitakina amin'ny fanjakana sy ny orinasa ny anehoana izany ampahibe maso. Taratasy mazava sy ofisialy maneho fa mbola hofain'ny Green Madalande ny tany 17 hektara ao Ampasindava Sakaty. Tsy namoaka izany na ny fanjakana na ny orinasa mandrakandroany izay heverina ho noho ny tsy fisiny hoy ny mpanara-baovao. Raha ara-dalàna mantsy ny taratasy eo ampelantanan'ny orinasa ary raha ny fahaizan'ny fanjakana serasera efa ela no naparitaka ho fatabahoaka izany. Fa tsy nisy ary raha no heverina fa efa nilamina sy tonga amin'ilay fiteny hoe tapina ny domy amin'ity raharaha ao Ampasindava Sakaty ity tsy izay no nitranga. Taratasy fanazavana no nandrasana fa fampiatsona ho eny amin'ny Braon Gendarmerie Onosbe no nitranga izay miantefa amin'ireo olona voalaza fa manohitra ny tetikasa ao Ampasindava Sakaty. Fampanatsona izay asa izay tena antony hoy ny mpanara-baovao. Fangataham-panazavana ve?
raha izay sao tsy ireo mponina no tokony hitondra ny fanazavana ny anymponina mantsy efa mazava ny antony ary fantatry ny rehetra na eo aza ny endrika fanampenam-bava samihafa araka ireo voatanisa etsy ambony dia ny fanjakana foibe sy ny solotena-panjakana eny fotony ary ny orinasa ny tokony hitondra fanazavana fa sao lahy ho ny ayatsy havanana ka endrika raha matahory indray no ambadika itony convocation itony dia ny ampitso no amaritra izay ampitso sy ny ampitso lava izay nampalaza izao fitondrano izao ohatra amin'izany ny any atsimo amin'ny tirarabasy toliarty raha ny tokony ho fifampiresana fakankevitra teny irana no natao alohan'ny mety ho asa-pitrandrahana dia tsy izay no nitranga fa efa nanao dingana samihafa ny orinasa eo amin'izay fikarohana sy fitrandrahana izay nanohitra ny vahoaka noho ny hevitra tsy azo mampiazoazo nanohitra ny vahoaka noho ny fahamaron'ny barainga ao an-tsainy nanohitra ny vahoaka noho izy ireo leombonanana ka tsy tia zava-boribory efa voafitaka ka tsy mahatoky intsony ary ampiny ty tsy fisiny ny mangarahara ity fa dia io ary ilay fanjakana fa miandry ampitso lava ka asa izao ve vao mahatsapa fa ataony sarety tokoa no lasa lohan'ny omby amin'ny tirara ao basy toliara ity antony nandefasana ny prime ministre sy ireo ministra voakasika nidina ifotony ifampidinika sy ifanakalo-hevitra amin'ireo ankolafikery samihafa fa fanontaniana mipetraka ihany koa eo anatrehan'izany ny aminy hoe ireo ankolafikery tena voakasika tokoa ve no miara-midinika amin'reto solotena-panjakana ireto ny irariana tsy ho tonga amin'ilay fitenenana hoe tsara fatara dia samina resaka aloha izany na ny any atsimo ny any avaratra ary amin'izao hatramin'ny any atsinanana amin'ity resaka kisambosambotra ity toy ny tranga tany vatomandry omaly ny antenaina efa nahinan-kalesiny ireo nampindramina ny fahefana ka tsy isy sarety andeha alohan'ny omby intsony amin'izay fihetsika mampitondratena sy fanapa-kevitra rehetra ka tsy isy intsony ihany koa ilay hoe tsara fatara iazo vetivety any vatomandry isika ao anatin'ity fampalalam-baovao manaraka ity miamiariary ny tsy fifankazahoana misy eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny solombavambahoaka voafidy tao vatomandry namaly ny filazana azy ho manome lamosina ny fanjakana ny solombavambahoaka sofiratsiraka izay tsy tonga ny atrika ny fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna tao amin'ny distrikta ny vatomandry erino razafimanana noresana nandritra ny kabary ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana tonga nanotrina ny fametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna misy araiky amin'ny roapolo tao anatin'ny distrika ny vatomandromaly fa manome lamosina ny fitondram-panjakana izy sofiratsiraka solombavambahoaka voafidy tao vatomandry manoloana ny fitongolana ny ity solombavambahoaka ity amin'ny vahoaka izay mitaky ny rariny sy ny hitsiny mahakasika ny fitsimbadian'ny voaka-pifidianana ben'ny tanàna tao amin'ny komina ambanivohitra tanambao mahatsara sy komina ambanivohitra ambodinonka rangalana kandida izay efa nolavin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny latsabato ary velavitra tamin'ny isambato manan-kery no tereniny fanjakana apetraka hitantana indray ny komina izay misy azy ireo ho an'ny komina ambanivohitra tanambao mahatsara ohatra kandida nahazo isambato 520 no nosalorany fanjakana samboady na ilika kosa ny kandida izay lan'ny bahoaka nahazo ny isambato 520 manoloana izany tsy manome lamosina ny fanjakana aho fa manome lamosina ny tsy fahamarinana ho iatrany ny solombavambahoaka voafidy tao vatomandry tao anatin'ny kabary teo amin'ny kianjan'ny district nisy fitenenana hoe manome lamosina ny fanjakana hony ny député sofiratsiraka tsia sanatria manome lamosina ny tsirariny no ataoko eto manome lamosina anireo tsy mihaino ny marary ny vahoaka ny vatomandry fa za mbola tsy nanendry na nanondromolotra hoe ity no fanjakana na ity no nanao an'izao anay fa ny eto vatomandry no nentiko amin'ny mahasolombavambahoaka anahy tao amin'ny komina ambanivohitra tanambao mahatsara io hatrany no nitrangan'ny fikasia-tanana nataon'ny ben'ny tanàna nahazo ny isambato 520 tamina olona trapahasembanana nilaza ny solombavambahoaka voafidy tao vatomandry fa nahodin'ny tompona andraikitra ho raharaha politika ity fahavoazany ity lehilahy 270 taona ity ka voarirarira ny fitoriana izay napetraka eny anivon'ny fampanoavana raha mbola any amin'ny conseil d'état izy io ary mbola tsy nivoaka ny décision momba an'izy io misy ihany koa nefa ny tranga teto vatomandry tao tanambao mahatsara sembana zay nodaroan'ny ray amin'ireo ben'ny tanàna ireo ary tsy nahenona toyny zany le fandraisana ny fitoriana io sembana io satria hoe raha politika hony ka nafindra ka endrasana valiny avy any amin'ny ministera ny fitsarana foibe magaga nefa satria rehefa misy tranga salamizany fikasiana tanana olona dia tokony
any amin'ny parquet no fahafantarako ny andefasana an'izany olona sy raharaha izany fa io moa zany politika hono ka lasa faingony antony aloha hatreto nefany io be ny tanàna zay nikasy tanana sy nidaroka n'io sembana io ankehitriny no natao ankeriny ny nametrahana azy ho présidentny maire eto Vatomandry. Vonitsiratra izay voamariny mpitsabo tamin'ny alalan'ny certificat médical ny fahavoazana vokatry ny fikasihan-tanana nahazo ity ranamana ity kanefa izao voarirarira izao etsakilany mikasa anao raharaham-pihavanana ny nahavandoza kanefa tsy miraharahany ratra izay manjo ity lehilahy ity. Mahakasika ny tany erisetra mianjady amin'ny vehivavy malagasy no anoizintsika ny fampahalalam-baovao. Ambony ny tany trangana erisetra eto Madagasikara, ny 300 ny vehivavy no efa niariny izay erisetra izay raha nambary ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny mponina. Misy araka izany ny fanavaozana ny paikady hiadina amin'ny erisetra mifototra amin'ny vehivavy eto amintsika. Fanadiadina no tateriny Gabin Eloa. Raha toaka ny fototra tamin'ny malahy sy mahavavy niady amin'ny erisetra teto amintsika hatramin'izay ifototra kokoa amin'ny vehivavy zany manomboka amin'ny taona 2020 ity. Antony ambony mihoatra lavitra noho ny lehilahy ny tahany vehivavy efa niaina na miaina sy everina ho mbola iaina ao anaty herisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Eto Madagasikara saika efa niara ny herisetra ny 300 ny vehivavy hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina. Herisetra ara-batana no nahitana tranga ambony indrindra fa eo ihany koa ny ara-moraly, ara-tsaina, ara-bola na ankolaka izany na mivantana. Atsika eto Madagasikara dia tena mbola ambony ny tany trangana herisetra eto amintsika eto Madagasikara raha ohatra izany atotanisany jerevana dia vehivavy 3 no efa tratran'ireo karazana trangana herisetra mety herisetra ara-batana io ara-nofo na mety herisetra ara-moraly dia izany tena efa betsaka dia betsaka izany raha hoatsika izay mampatonga ny hoe niady atao amin'ny herisetra izany sao dia tena mifototra be dia be any amin'ny vehivavy satria ny akabeazan'ny aran'ny herisetra izany aloha sao dia ny vehivavy. Betsaka ny asa natao nandritra ny 30 volana nanoana ny vondrona Européenne ny ministera tamin'ilay tetikasa ny adina tamin'ny herisetra raha ny fanazavana. Formation des médias. Nisy fampifanana ny haino mijery sy ny mikirakira ny serasera ary ireo tompon'andraikitra eny fotony toy ihany koa ny famatsiana ara-pitaovana nanaovana fanentanana ny ady amin'ny herisetra fa indrindra ny tany amin'ny faritra Diana izay tena niasany ny tetikasa. Diana parce que zone pilote du projet. Fisorohana fanatsarana ny fifanaraserana fampahafantarana ireo tranga ny herisetra tamin'ny fiarahamonina sy ny fomba tokony atao raha misy tranga ary ny fanatsarana ny fandraisana an-tanana izay aran'izany no nanamarika ny fiarahany rototo nandritra ny 30 volana izay ny farana tamin'ny 9 aprily teo ity tetikasa ity raha ny fanazavana mitohatra ny ady amin'ny herisetra eto Madagasikara. Tovovavy eritrero ny Acha Sosidanisa afany safidy taizany zazakamboty sarotra ny misana ny reny zazakamboty ireny mitaky fitiavana sy fahaizana makafony ny ankizy raha ny nambarany izy ireo. Fanadiadina no tateriny Gabin Eloa Atrany. Tsy mora izany mipetraka amin'ny toerany reny izany fa indrindra mbola tsy reny mpianakaviana hoy Antrasoa 20 taona ity tovovavy ity amin'izao manabe sy mitaiza zazakamboty no asany. Akizy eo anelanelany 3 ka hatramin'ny 5 taona no sahaniny ato amin'ity ivotoerana iray mpandray zazakamboty eto Ambohitra Rahaba distrikta ny Antananarivo Avaradrano ity. Taoriny fahavitan'ny fianarana niofana manokana momba na haitarika i Antrasoa. Fasarotana kely tamin'ny voalohany le makafony le zaza satria araka ny teneniko teo reniny zareo na natran'ny zareo teto dia metsapanareo angamba zany hoe zaza miala eo an-tanandreny dia tena mila riska be le izy maka ny fony le zaza dia sarosarotra ny amin'ny voalohany tena hoe eo akaikiny foana ianao na hatramin'izao ary moa tena eo akaikiny foana tsy azo avela rery mihitsy izy dia somary sarosarotra izy satria na ny torimaso mety tsy ampy sotra amin'izany fa le teneniko teo fitiavana le izy dia tena vonona foana. Misy fitomenadahy izy ireo no mikarakaraky izy kamboty ao amin'ity akany iray ity. Misy ny mpiandraikitra ny ara-pahasalamana fa efatra mirahavavy izy ireo no misahana ny fitaizana. Anisan'izany i Danisa. Ny fitaizana rehetrarehetra manomboka amin'ny fanadiovana zaza, fisoloana akanjony, ny mampisakafo anazy, mampatory anazy, mikarakara ny zaza mombamomba anazy rehetrarehetra mihitsy.
dia izy koa misy dokotera manokana miara-miasa amin'ny mpitsabo izay a misy mpitsabo manokana misy pédiatra miara-miasa aminay mikarakara amin'ny fahasalaman'ny zaza ohatrany hoe vao tonga teo zany zazakely a dia efa nijereny ny pédiatra alohany jerena ny aka-pahasalamana rehetrarehetra. Mialohan'ny andraisana zaza iray miroso amin'ny fanadahadiana ny iakany fantarina ny mombamomba n'ilay ankizy kamoty sy ny fianakaviany aorian'izay manao fifanarahana an-taratasy amin'ny ray aman-dreny ny iakany manomboka eo andraikitry ny iakany tanteraka ny miahy ny ankizy. Manao lettre d'engagement amin'ireo fianakaviana izahay fa izahay no mitaiza sy manabe ary mikarakara an'ireo zaza ireo tsy mananjoa ankoatr'izay zahay tsy mananjoa andefa an'ireo zaza ireo amina famille d'adoption zahay tsy mananjoa andefa an'ireo zaza ireo amina ivitoerana hafa zahay fanapahan-kevitry ny fianakaviana foana ihany ny etsihany zaza atao miainay zany hoe ireo zaza ireo une fois tonga atao miainay dia andraikitra tanteraka ny mikarakara mitaiza manabe azy ireo. Ny fianandray manontolo no hoe iny miainay zany hoe ny sakafony ny fahasalamany ny fianarany ny fanabeazana azy ny akanjony. Totosa omaly ny fitokanana ny votoerana fitaizana zazakamoty izay nampitondraina anarana miahy ny ahy teny Ambohitra Rahaba commune Ankadikely Ilafy. Nahitana fiakaran'ny vidin'ny chocolat eto amin'ny tsena anatiny noho ny fiakaran'ny vidin'ny kakao izay akora fototra ampiasaina ilaina ny fametrahana paikady hitazomana ny kalitaon'ny kakao izay manana ny lazany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ireo mpisehatra totsiny rina tahiry. Mahaliana ny olona ny vokatra chocolat ary sy ampiarinam-bola malalaka azo hitarina sy trandrana eto Madagasikara na dia nahitana fiakarana azy ny sarany noho ny fiakaran'ny vidin'ny akora fototra dia ny kakao hita fa mankafy chocolat ny malagasy ny fanazavan'ny mpisehatra amin'izany teny amin'ny salon du chocolat et de la gourmandise ilaina ny fametrahana drafitra hitazomana ny kalitaon'ny kakao sy ny famporisiana amboly izany raha ny fanazavana. Malagasy aloha tena mankafy chocolat za manokana alohany dia tena mankafy mihitsy satria ny kakao antsika mahita Madagasikara tena anisan'ny tena miavaka anisan'ny tena tsara dia tena raha ny ventinay androany zao dia efa lany daholo mba chocolat nefa tsika zao mbola vao amin'ny 12 fotsiny nefa izay miprépare eo amin'ny 700 bonbon eo dia eny ekena hoe somary miakatra kely ny prix-any fa eto amintsika koa zany efa maromaro zany ny mpamokatra chocolat dia afaka mijery afaka mitrandraka hoe aiza no ale aiza ny vidy fa amiko alohany tsy tokony ho sakany satria raha ohatra ka miakatra ilay prix-any dia tsy olana zany fa amin'izay koa mampidi-bola ny mpikaraka ny mpiangaly mofomamy sy chocolat mbola malalaka fa leo amin'ilay fambolena anazy zany mila mitrandraka tsika satria efa maro be koa no mamandrika an'ilay toerana izany hoe ny tsara angambany aloha manitatra n'ilay fambolena mihitsy. Salon du chocolat et de la gourmandise andiany fafito miisa 2 ireo mpampiranty teny antoerana tamin'ny sabotsy fa 12 ny volana aprily tsy ny chocolat sy ny vokatra azo avy amin'ny any no narantina nandritra ny salon du chocolat et de la gourmandise andiany fafito ity fa tao ihany koa ireo vokatra biolojika entina anaovana asa somo ny vola rehetra azo raha ny fanazavana. Salon du chocolat et de la gourmandise ity zany dia efa fafitony nanomboka efa tamin'ny 7e édition ity zany dia karakarana WMG ho an'ny Cité Morning Group fikambanana vehivavy moa izy io mikarakara manao hoanina anisan'ny levée de fonds anay zany ity satria zay mikarakara an'ireo olona sahirana vehivavy indrindrindrindra manana paseranana tojo manana paseranana dia manao hoanina zay ahafahanay manamboatra satria fantatra fa orina fikambanana tsy miankina tsy manana mbola dia izay ny tonga mpanaovanay an'izy ity. Manana ny lanjany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny chocolat sy ny kakao eto Madagasikara fa tokony anana paikady hitazomana izany ny fanjakana sy ireo mpisehatra isan-tokony. Andeha sendry kely vetivety eo anatiny dokam-barotra isika mbola maro ireo vaovao misongadina hoentina amintsika rehefa avy eo manasana ho hatrany ary tsy saraka aminay.
Et ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 30 avril 2025. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home. Grâce à ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Sarobidi ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Tinarale vuxavuni Extra propre Rakalte isnu tenambuni Extra propre Ankwani sabombara Extra propre Rambula sabuni yundu tenatsara Extra propre Enui Nitini svau Atulchau anau Nitini sabunu vengana Nifiasan tenga hengana Muramana lalutu Rana salamba tunga demazutu Sabun venga ni umano tatara Tashreheta tu demiala Tara kaltau Met beam nau Refa mandem ne pisserie E iksa fut tenenri Refa mandem ne pisserie E iksa fut tenenri E iksa yune sabun venga na fuchi Yu tena metem nira fuchi E iksa yan extra propra Ndana tundem vidzo de zo Fa yu met beam nau Averina soma tsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao isika amin'izao fotoana izao averina hatrany ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny sodiama akoron-drano ny hetsika fampiratiana hosodoko iarahan'ireo mpanakanto sy mpanatalenta no tanterahana tamin'ny toerana natokana ho an'ny fiara ny fampiratiana mba hampiavaka azy raha ny fanazavana fanadiadiana toerana tsy mahazatra amin'ny resaka fampiratiana hosodoko ity indray mitoraka ity mba hampiavaka azy sodiama izay toerana voatokana ho an'ny fiara araka ny fanazavana ny antsika misy androany zany dia fampiratiana hosodoko sy asa tanana ana mpanakanto 5 ny hevitra amin'ilay izy moa zany dia ohatrany hoe mba manao hetsika miavaka kely amin'ny mahazatra satria raha mahazatra antsika hoe fampiratiana hosodoko any amina toerana natokana zany dia izay zany mba nanao zavatra iray mba amin'ny toerana tsy nendrasana azy ohatra hoe atao amin'ity toerana natokana ho an'ny fiara ity androany moa zany ny fanokafana na ny vernissage dia manomboka amin'ny herinandro manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 hariva isan'andro hatramin'ny sabotsy hatramin'ny atoandro dia misokatra foana ny famparatiana misokatra amin'ny rehetra hatramin'ny 4 mai ny fitambaran'ny asa tanana rehetra ato dia eo amin'ny 90 œuvre eo dia ao anatin'izay misy tableau dia misy ohatra hoe zao fiara le nolokoana rehefa tonga moa le hevitra dia ohatrany hoe zareo no efa namana sy nananana contact sy ny fandray dia mora kokoa ny nanaovana azy tato afa-po tamin'ny fampiratiana tamin'ny andro voalohany io ihany koa ireo vahiny tonga teny antoerana Du coup, moi, en fait... Efa urotony izay no nipetrahako teto Madagasikara tsara ireo asa tanana malagasy indrindra ireto hosodoko ireto ankoatr'izay anisan'ny nahafinaritra ihany koa ireo filatroana nataona tovovavy malagasy maro makasitraka ireo mpanakanto malagasy manoloana ireo asa tanana marobe izay maneho ny akantony Madagasikara ilaina ampitomboana hatrany ny sehatra eto amintsika ahafahan'ireo mpanao hosodoko sy mpanatalenta maneho ny fahaiza-manaony hanandratana ny kolotsaina malagasy ny batany amboarany tambajotra mpifandraisana tsara indrindra eto Madagasikara ho an'ny taona 2024 ny Yas Madagasikara anisany masotsivana nampiasaina tamin'izany ny kalitao sy ny afainganam-pandeha ny tambajotra nateo azy izany fahombiazana izany nanamafy ny fahavononany anohy hatrany ny fanatsarana ny tolotra tolo ny mpanjifa ny Yas Madagasikara fanampy mpanazavana
dia miatsara ny manosika anay ny fisian'ireny filarany reny dia manosika anay anatsara sy anavao hatrany mitolotra omenany client dia isa-taona zany dia tsy maintsy miezaka foana zay manatsara ahafahan'ny client ny mpampiasa ny tambajotra iasy manana kalitao ahafahan'izy ireo ihany koa zany mampiasa ny tambajotra sy afaka mifandray tsaratsara kokoa amin'ny akaiky aminy na amin'ny resaka hoe manodidina azy zany ny mpiaramonina aminy na ihany koa amin'ny roatra ny mpandrara dia ny fifandraisany ihany koa amin'ny mpandrara rehetra eran'izao tontolo izao zany na amin'ny resaka personnel zany typresana na amin'ny an'ireo mpampiasa au niveau professionnel. Mahakasika ny tany fahazotoana miompy alika eto Madagasikara no anohizantsika ny fampahalalam-bavao miakatra ny tany fahazotoan'ny mpiompy sy mity alika eto amintsika hoy ny fikambanana mpakafy alika ataony volana May avy izao nietsika iraisam-pirenena fifaninanana momba ny alika ho fiatrehana izany misy ny fiomanana ho azy ireo androany. Otontosaina eto amintsika amin'ny volana May avy izao nietsika fifaninanana momba ny fibekoana alika etsika andraisan'ny mpankafy sy mpity alika isan-karazany anjara ho fietrehinany izany betsika ireo karazam-piomanana ataony vondrony mpity alika toy ny fampitsangitsanganana ny alika sy ny fampionana ireo alika samy alika androany teny somandrakizay no nanatanteraka an'izany fanazarantena izany ny teo anivony GMM na ny gasy pitia malinois sy ny off fa ny safidy teny akadra tombo kosa ny avy amin'ny club dog allemand. Etsika anankiray hoentina ampivondronana indray ireo olona rehetra manana alika malinois sy berger belge na pedigree izy na tsy dia ao ihany koa ireo club de race samihafa sy ny rasina alika rehetra izay natao tsy hakanavaka ny ho an'ny alika zany ny androany. Ny tena tanjona lehibe dia ny ampivondronana indray sy ahafahana manomana ny etsika manaraka izay isa-taona dia misy ny fiaonam-be isa-taona dia misy ny fiaonam-be ary tsy ho an'ny gaspiti malinois ihany fa ho an'ny club de race rehetra izay miara-miasa amin'ny ASIM. Ny MDS dia izay Mada Dog Show izay fanalavana ny hoe MDS etsika iraisam-pirenena izy io izany hoe misy juge expert izay avy any ivelany tonga eto avy any amin'ny FCI Fédération de Chien International izay ny ASIM no mandray tanàna an'izay izy io ho an'ny rasy rehetra izay affilié ao anatin'ny ASIM izany hoe rehefa reconnu amin'ny FCI zany le alika le rasy dia afaka mandray anjara amin'izy io daholo. Ny club dog allemand dia anisany mandray anjara ao anatin'izay. Araka ny fanazavana voaray miakatra ny tahany fankafizan'ny malagasy alika fa raha eo amin'ny sehatry ny mamatianina kosa efa tsy mena mitaha amin'ny anivelany ny mpiompy eto Madagasikara eo amin'ny lafiny fibekoana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena raikitra ny famendrahana fanafody entina miady amin'ny andiam-balala ny Libia amin'izao fotoana izao mirongatra ny fanafian'ny andiam-balala ao amin'ny faritra atsimon'ny Libia izay manambana ny fambolena sy ny famokarana any an-toerana nandray fipetra ny fitondram-panjakana amentraka fanafody fahobe ho famongorana izany efa 20 andro izao no nivangongo tao amin'ireo toeram-pambolena varimazay ireo valala ka manay ireo mpamboly ny firenena kambana izay nanambara fa bibikely mpanimba voly mahavita mamotika aingana be ny valala ratsy voafehy. Iny indray no hoentsika mamarana ny fampahalalam-bavao amin'izao alin'izao tompoko lahy sy tompoko vavy. Isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho an'ny rabitsy indray veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika sanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola.
vous a présenté Nivavo. Iksayan extra propre. Nana tunde vide zo de zo. For you mate beam now. Avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.